Tontolon'ny fandraharana kosa indray naneho ny heviny momba izay tontolon'ny fandraharana izay Andriamatoa John Ravalson izay mpanelanelana eo anivon'ny Centre des Affaires et de Médiation na ny Kamo manao ahafantarana be sy ny maro azy no resahana manokana tao anatin'izany faneho-keviny izany amin'ny medicine ny ady hevitra eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ity fivirina nikarakaran'ny Kamo ity dia mikasika ny arbitrage sy ny médiation. Zany hoe fanelanelana raha ohatra ka misy olana eo anivon'ny orinasa izay miara-miasa. Ny tenako zany dia solotena ny forum francophone des affaires teto. Forum francophone des affaires dia izay iarahan'ny orinasa avy amin'ny tany teny frantsay miaraka sy miara-miasa ary mifanampy amin'ny varotra, mifanampy amin'ny investissement, mifanampy amin'ny lafiny teknika. Ny Forum francophone des affaires zany dia nanangana miaraka tamin'ny République malagasy ny atao hoe agence malgache de développement économique et de promotion des entreprises. Io agence io dia tady sy ny fanamafisana ny fiara-miasa miaraka amin'ny orinasa malagasy sy ny orinasa avy amin'ny tany frantsay ary mba ahafahan'ireo totanak'ireo hiara-iasa sy hampitombo ny investissement sy ny varotra zany eto amintsika. Ny sosokevitra nentinay tamin'ity dinidinika ikarakarany centre d'arbitrage de médiation de Madagascar ty hoe dia tsotra fotsiny hoe raha ohatra ka misy olana amin'ny fifandraisana amin'ny orinasa malagasy sy ny orinasa francophone izay miara-miasa dia tsara raha hoe misy équivalent ty centre d'arbitrage et de médiation Madagascar ty zany fa au niveau francophonie